Miarabantsika tsirairay avy indray a dia falindray anao video antsika rehetra efa elaela izay a dia androany a iresaka momba ny fotsika dia tsy fantatro hoe inona no mety andalovantsika tsirairay avy amin'izao a tsy haiko hoe ohatry ny ahoana ny toetry ny fotsika amin'izao fotoana izao fa androany a tehiteny hoe manandanja amin'Andriamanitra ny toetry ny fonao androany ohatry ny ahoana ny fonao raha jerena dia ohatry ny ahoana ny fonao a dia manandanja amin'Andriamanitra izay. Dia androany a anomboako anazy a misy andalan-tsoratra masina andinin-tsoratra masina izay tena hitako hoe manandanja tiako zaraina aminareo a dia hitantsika ilay izy amin'ny Ezekela 4:30 dia ny andininy fa 4:20 hatramin'ny fa 7:20 mety efa be mpalala izy ity a fa androany izy tena tiako zaraina hoe Andriamanitra te hanome fo vaovao antsika dia ho azavaiko kely aminareo fa aiky azo atao zany mangataka fo vaovao amin'Andriamanitra zany dia ohatran'izao fakin'ilay teny amin'ny Ezekela ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary asoroko amin'ny nofinareo ny fo vato fa omeko fo nofy ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hahatonga anareo andeha araka ny lalako zafady hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Ny antony tian'Andriamanitra anantsika fo vaovao a dia ahafahany manisy ny fanahiny ao anatintsika dia ahafahantsika koa mitandrina ny tenin'Andriamanitra manaraka izay tena tian'Andriamanitra atao. Mety mahafantatra ny tantaran'ny Saoly tsika raha ohatra ka jerena tantaran'ny Saoly dia izy mampalaza azy hoe tsy nankatoan'Andriamanitra izy dia isoroana ny Davida fa Saoly koa nefany a anisan'ny olona namen'Andriamanitra fo vaovao dia nasian'Andriamanitra ny fanahiny fa nisafidiny fony a nahatonga anazy lavo rehefa avy eo dia hozaraiko amintsika hoe aiza ho aiza ny misy an'izay resaka momba ny Saoly izay a ao amin'ny Samuela voalohany a 10 Samuela voalohany 10 raisina ny andininy fahasivy dia ohatr'izao ny teneniny momba ny Saoly a ato ary raha vao niodina niala tamin'ny Samuely izy Saoly zany io a dia nomen'Andriamanitra fo vaovao ary tonga avokoa andro izay ihany ireo famantarana rehetra ireo. Dia avy eo Saoly a rehefa tonga tany Gibea indro nisy mpaminany maro ny fanena taminy dia nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra ka naminany teo aminy izy. Saoly zany a tamin'Andriamanitra ny safidy azy dia avy nanositra anazy Samuela dia namen'Andriamanitra fo vaovao izy dia izay vao afaka nametraka ny fanahiny tao anatiny Andriamanitra dia tena androany hoe manandanja be a no angataka fo vaovao amin'Andriamanitra tsika satria ao anatin'ny fotsika mety misy zavatra mety misy fatafitohinana be dia be mety misy alahelo mety misy fangidiana mety misy ratra misy zavatra be dia be mety mbola mitoetra ao fotsika dia miezaka tsika manadio ny fo miezaka tsika mitady hevitra hoe dia hitazona ny foko madio foana avy fa nefany a Andriamanitra afaka manome fo vaovao antsika tsy haiko hoe impiry izy afaka manome fo vaovao fa ny azoko antoka hoe afaka mangataka tsika dia ny zavatra amin'Andriamanitra nefa tsy manam-pahataperana dia mety efa tena naratra be ny fonao mety indraindray tena misy zavatra miveriverina foana amin'ny fiainanao hoe mamela olona ianao dia mbola miverina indray ilay alahelo isaky ny mahita an'ilay olona ohatra tsy fantatro fa androany a tehiteny hoe azo atao a ny mangataka fo vaovao amin'Andriamanitra satria izy ny ten'Andriamanitra izay mangataka te homena dia azo atao ny mangataka fo vaovao amin'Andriamanitra satria izay ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe Saoly a nameny fo vaovao tamin'izy ny safidy anazy dia ny zavatra mitranga moa hoe tsy nankatoan'Andriamanitra Saoly nefa ny fankatoavana mbola lehibe no ny fanaovana sorona dia lasa nahita olona araka ny fo indray Andriamanitra dia ny fo tena jerevan'Andriamanitra ny fotsika na manao fiderahantsika na manao asan'Andriamanitra na mandeha amin'ny fiainana isan'andro dia ny fotsika mihitsy ny tena mahaliana an'Andriamanitra fa tsy ilay zavatra atao tsy ny hira ataontsika tsy ny feo antsika tsy ny fitendrintsika fa ny fotsika aloha ny tena mahaliana anazy ambony zavatra rehetrarehetra. Dia rehefa hitantsika hoe Andriamanitra nampiteny an'ny Samuela tamin'ny Saoly hoe nahita olona araka ny fo koa izy dia ilay fon'ny Davida zany hitan'Andriamanitra teo ilay fo mety aminazy fa nefa rehefa nandeha koa ny fotoana dia nisy fotoana Davida le entsika hoe lavo izy a efa fantatritsika rehetrarehetra hoe lavo izy dia io foana moa tena malaza koa momba ny Davida tsika indraindray tiako atao
tsetsatsiaritra kely eto hoe samihafa ny fahalemena sy ny fahotana satria ny fahalemena ohatra hoe tsy fafahana manao zavatra anankiray hoe voafetra ianao rehefa te hanao zavatra fa ny fahotana tena manota mihitsy dia iny nataony David iny tsy fahalemena iny fa fahotana reto ao anaty fony teny zay fa tsy izay ny tiako resahana androany fa momba ny resaka fo moa zany resahantsika androany dia hitanareo hoe hitantsika moa zany David tamin'iny fotoana iny tena naneny nisy ohatran'izany dia nisy vavaka nataony David tena mahaliana be ao ny salamo fa 1:10 dia jerentsika vetivety dia izao vavaka nataony David rehefa ilay mibebaka tamin'Andriamanitra izy dia ino izy nareo nangatany nangataka fo vaovao tamin'Andriamanitra koa izy hoe hoavaozina omen'Andriamanitra fo vaovao indray izy fa tsy ilay fo tsy ilay fo nentin'ny nanoty iny mety misy zavatra maloto be dia be ao anatin'ny fony dia jerentsika izay salamo 1:10 ny 9:10 sy 1:20 dia izao mivakin'ilay izy Davida zany manao vavaka eto fifonana sy nanao fifonana izy dia nangataka koa izy hoe averin'Andriamanitra ao anatiny ny fifaliana dia mifampiankina be ny fo sy ilay fifaliana hoentin'Andriamanitra ao antsika ozy Davida hoe amorony fo madio Andriamanitra ary avaozy iorina marina ny fanahiko atao anatiko hoe mena avaozina koa zany ny fanahiny aza manary hialy ao anatrehanao ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko tsy haiko nahitana tsikaritra reo hoe Saoly namen'Andriamanitra fo vaovao dia nametraka ny fanahiny tao aminazy Andriamanitra dia eto koa Davida miteny amorony fo vaovao fa aza sorona amiko ny fanahinao ohatra hoe te hitazona ny fanahin'Andriamanitra izy dia ny fony zany mila soloina vaovao mihitsiny dia mety tsikaritra tsikatra raha hatramin'izay za koa tamin'ny tena tia vao nahatsikaritra an'izany hoe tanatina toriteny nisy namaky an'io Samuel io dia tena naliana be an'ala izy hoe marina kay azo ataony mangataka fo vaovao dia izaho mizara aminareo eto io tena efa nangataka fo vaovao tamin'Andriamanitra dia nisy mahasamihafa azy le teo aloha nangataka sy tao aoriana nangataka dia izay mahatonga naresy lahatra hoe izara liso mety be dia be amintsika no ampiny ty ten'Andriamanitra ty dia raha ohatra ka ianao zany io izany mangataka fo vaovao amin'Andriamanitra Andriamanitra tena te hanisy mifanany ao anatintsika dia nefa raha le fotsika mbola tsy mety hitoeran'Andriamanitra iny tazomintsika dia tsy mety le izy fa afaka ataony efa mangataka fo vaovao tena fo mbola intact avy amin'Andriamanitra misy tenin'Andriamanitra miteny koa hoe ny sinoditra taloha izy tsy afaka asiana divay vaovao fa sinoditra vaovao ny afaka asiana divay vaovao dia raha ohatra ka fanamasina le divay dia ny sinoditra le fotsika dia mila sinoditra vaovao mila fo vaovao zany zasy ianao dia te hampahery ianao hoe mangataka fo vaovao amin'Andriamanitra dia te hampahery fotsiny hoe mety nandalo zavatra be dia be ianao tamin'ny fiainanao fa Andriamanitra nefa ny afaka manao zavatra vaovao anao androany satria Andriamanitra mahagaga Andriamanitra ny fahagagana izy tsy zavatra tsy haina atao dia ianao fotsiny sisa mila mangataka fo vaovao dia ao amin'ny Ezekela le teny vakiako teo dia faranako amin'iny ihany le fizarana kely ataoko ty minao hoe mampahery anao zany hoe Andriamanitra manolo fo vaovao antsika dia avy eo manome ny fanahiny dia raha te hitazona ny fanahintsika sy hoe azo ny fanahiny dia ny fotsika mila soloina dia manome ny fanahiny izy dia tsy le fampanantenan'Andriamanitra teny nomenany Ezekely izy ty ozy izy hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato fa omeko fo nofy ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hatonga anareo andeha araka ny lalànako sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy ny sitrapon'Andriamanitra amintsika dia tsika mankatoa anazy dia le fo vaovao no entina mankatoa anazy dia ny fanahiny no mitarika atsika ahafahantsika mankatoa an'Andriamanitra dia minao hoe nanampy anao zay mino hoe nampahery ny sasany amintsika dia raha ohatra ka afaka zany anao amin'ny namanao koa ty raha misy namanao teny hoe mandalo zavatra sarotra hitanao hoe fo vaovao ny tokony angatahany dia apio izy dia resao aminazy hoe azo ataony mangataka fo vaovao amin'Andriamanitra ahafahany manisy ny fanahiny aty anatintsika dia ahafahantsika manao ny sitrapony satria izay ny tena tanjon'Andriamanitra hoe hanao ny sitrapontsika dia tena ho tonga ohatranazy tsika satria omeny ny fanahiny dia izay indray ny fizarana kely androany
dia tahiny jesosy ianao a dia ny tompo anome fo vaovao anao dia rehefa vita ity video ity dia ajanony ity video ity dia mangala toerana mitokana mihitsy a dia mivavaha mangataka fo vaovao amin'Andriamanitra dia tahiny jesosy ianao a amanaraka indray